La 4G Patelma vous présente Nivavo. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Nous chanons ni fin palalambavo. Tsy ekenany fioram-pefy sy ny fambolena korotana eto Madagasikara. Tsy tokony hisy ny fijalian'ny mpanjifa ary tsy maintsy harena ao anatin'ny fotoana fohy ny olan'ny jiro sy ny rano. Hoenzana ny sazy ho an'ireo mandoro sy manimba fananam-panjakana. Ireo amin'ny ankapobeny no nisongadina nandritra ny fivoriana izay nataon'ny OMC nasionaly teny Mazoarivo androany. 720 isanjaton'ny asa ankehitriny no vita mahakasika ny fanamboarana ny lalana rokady avaratra Atsinanana sy Atsinanana mampifandray ny RN2, RN3, RN4 ary RN7. Ny farana androany ny fanatanterana ny planche TC. Ny fanadadiana no mamaritra na hanafoanana na tsihy ny tanàna ny tranganina famonoana zandary tao Besakay hoy ny General Valmanana Richard tamin'ity androany ity. Olona 12 ihany hatreto no voasambotra. Trateky ny mpitandro filaminana omaly tao Amboasarigara ireo olona miisa 4 niaraka tamina toka gasy roapolo zerikanina. Nikazana avy hatrany ireo entana ireo ary voatazana izy 4 mirahalahy. Maresaka iraisam-pirenena nisehoana korotana indray tao Pays-Bas mahakasika ny fepetran'ny Covid-19. Olona 70 farafahakeliny no voasambotra nandritry ny fihetsiketsehana. Ny adedin'ireo avy hatrany. Fanaritra tompoko lasy sy tompoko vavy fotoana vaovao eto amin'ny Kultivika manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Nanamboatsika ny vaovao tsy ekena ny fioram-pefy sy ny fambolena korotana eto Madagasikara. Tsy tokony hisy ny fijalian'ny mpanjifa ary tsy maintsy harena ao anatin'ny fotoana fohy ny olan'ny jiro sy ny rano. Hoenzana ny sazy ho an'ireo mandoro sy manimba fananam-panjakana. Ireo amin'ny ankapobeny nisongadina nandritra ny fivoriana izay nataon'ny OMC nasionaly teny Mazoarivo tamin'ity androany ity ka eto Andriatsina. Ny farana ny fifidianana rehetra teto Madagasikara ka tsy ekena ny fambolena korotana sy ny fanaovana politika maloto hoy ny OMC nasionaly izay nanatanteraka fivoriana teny amin'ny lampam-panjakana Mazoarivo androany. Nisy ny fitoniana eto amin'ny firenena manoloana ny ady mahakasika ny coronavirus no tanjony. Manana andraikitra hanajan'ny zon'ny vahoaka malagasy ny tsirairay avy na olo tsotra na mpanao politika. Sehatra ny lalao politika maloto izay hitatsika amin'ny andalalan'ny fiantsiana fandrinindrindra raha sanatry ny vava aladiny lela mitetika anozongozona ny fiandranam-pirenenantsika, anozongozona ihany koa ny filaminana mba hisiany korontana maro isan-karazany dia tsy ekeny moa nasionaly zany dia mba anaja ny safidy efa natao trano fifidianana ary indrindra ny fijerena ny tombontsoa ambony ny firenena amin'izao fotoana izao mba tsy amboly korontana. Mandeha andraikitra mahakasika an'izany ny emo nasional raha sanatry ny vava aladiny lela raha izay tokony tanjona izay tiany sasany atongavana. Mahakasika ny olana jiro sy ny rano tsy tokony hisy ny fampijalena ny mpanjifa hoy ny Prime Ministre ary tokony harenina ao anatin'ny fotoana fohy ny olana. Ankilany tsy maintsy ampahafantarina ny mponina ny fepetra sy ny fanapaha-kevitra ho raisiny. Tokony harenina ao anaty fotoana fohy ny tsy mety rehetrarehetra mahakasika ny renjavitra reny. Tokony ho ampitaina mazava tsara amin'ny olona ho isy serasera mazava ny tokony fanitsiana rehetrarehetra mahakasika n'izay zavatra tsy mety. Tokony amboary ny kalitao ny servisy eo anivon'ny jirama. Anatin'izany koa ny fijerena reny olana madinidinika mahakasika ny fatapahany jiro na fatapahany rano tsy fampiny rano ny tombontsoa ambony ny mpanjifa fandrinindrindra voaka malagasy no tandrovana ao anatin'izany rehetrarehetra zany satria mbola miaina ao anatin'ny fiantraikany iny valina rehetra iny atsika ka tsy tokony hisy
zay fampijaliana ambonin'izay raha ao anatin'ny fotoana fohy no resantsika. Ankoatr'izay, hoentitra ny OMC amin'ireo mandory sy mandroba fananam-panjakana sy ny fananana iombonana raha misy ny fitakiana, indrindra ireo mpianatry ny université. Iara ijery vahaolana raha misy ny siosion'ny tranga zay misy amin'ireny université reny mba hifanomezana tanana sanatria ny vavy adiny lela raha ny fandoroana université no tanjona dia tsy atsoka kena kosa zany ary manana andraikitra amin'izany koa reny tombona andraikitra ny université reny. Mampirisika ny ministère misahana ny fampianarana ambony sy ny fikaroana ara-tsiansa ny emo national amin'izany fametrahana ataoko hoe sehatra mba hifanampiana eo ampitandro filaminana amin'ny fotoana mahomby, amin'ny fotoana tena tokony ho izy amin'ireo tompona andraikitra amin'ny université tsirairay. Ho an'ny eo anivon'ny ministera ny fahasalamana, tokony hisy ny fifampidiniana eo amin'ny ministera sy ny paramedy, fifampidiniana ahafahana mijery ny isan'ny olona izay tokony ho ampidirina. Tsy azo atao ny mitady zavatra meopampana na fitakiana ahatongavana amin'ny zavatra fa raha ny fanazavana. Firenena tandalana isika ka tsy ekena ny foaram-pefy na iza na iza. Faritra maro teny Akazomanga sy ny manodidina ny tapaka herinaratra vokatry ny fianjaran'ny andrin-jiro iray teny an-toerana omaly. Tsy mbola noverina ny herinaratra hatramin'ny fotoana izay nanaovana fanadihadiana tamin'ity androany ity. Mampitaraina ny maro ihany koa ny fitarazon'ny asa fanamboarana raha sendra misy loza tahaka izao. Evy Richard. Mihamafy ny fahavoazana manodidina ny resaka herinaratra teny Akazomanga, Ankorondrano sy ny manodidina nanomboka omaly. Vokatry ny fianjerana andrin-jiro iray lehibe, hatramin'ny tapany maraina nanaovana fanadihadiana androany. Mbola lavitra niezaka amin'ny famerenana ny jiro teny an-toerana. Na efa maro izany fitarainana voaray momba izay. Indingana amin'ny famoahana ny fitaovana ampiasaina no antony fitarazoan'ny asa hoy ny teo anivon'ny Jirama. Misy effort takiana amin'ny poto anankiray mijoro io. Dia tsy maintsy spécial zany ny poto anankiray mijoro amin'ny hoaniny io dia mbola alaina any amandro seza le poto. Dia maritra an'izay tsy maintsy maraina zany anonan'le poto. Fa ohatrany hoe Jirama foana moa zany mahazo loza raha mizavatra mipotra dia fa izay nefa manao izay azonay atao rehetrarehetra hampaingana an'ilay intervention. Tsy niandry akory zay hoe miantoka ilay olona na misy ny assurance na tsy anona fa anao izay hampandeha le jiro fotsiny aloha izay. Ankoatra ny fahatapahany herinaratra tamin'ny faritra maro, nitarika fahatapahany lalana ny ainga teo amin'ny rond-point Ankorondrano ny azo an'Akazomanga ihany koa ny fahavoazana. Tsy maintsy nandraisana fipitra manokana araka izany ny fandrindrana ny fifamoivoizana, anamaivanana ny fitohanana lavariny. Araka io tazantsika io hoe haute tension be no entin'io poto io. Efa tapahana ny lalana dia ity lalana ity manavitra circuit be da be na ny avy any Tanimena, ny avy any Akazomanga, ny avy any Andravoanga, ny avy any Ankorondrano. Dia voatery tsy maintsy jerena zay système, inona le système dia rehefa hita le izy hoe mbola azo hiafina sy le ferina mandrapatonga ny intervention Jirama dia izay no nafahana ny vakian'ilay lalana zany. Isana ampitaraina ny mponina ihany koa ankoatr'izay ny fahatapahan-jiro. Eo ihany koa ny sandany herinaratra izay tsy araka ny nampanantenaina tamin'ny fametrahana ny fomba fikajiana ny herinaratra vaovao Optima. Za manokana zao teniko anareo tratran'ilay 764 ariary. Tratran'iny azay mbola nampimety anatin'ilay izy dia rehefa nanao le auto relevé ny teny 306 zany no hitany tena hoe izay mihitsy ny hitako eto anatin'le auto relevé. Jirama nanao le relevé tataoriana mbola tonga indray ny pitsin'iny na ny afaka pitsin'iny na hita 321 ohatra. Izay efa any amin'le 764 ariary zany hoe efa misy fahavoazana zany ho an'le mpanjiro. Ary mino fa tsy zarery be dia be ny tratran'izay. Raha iverenana ny tranga teny Akazomanga omaly, fiarabe iray no nandona ny andrin-jiro manaparitaka herinaratra tokony ho tamin'ny 7 alina. Tsy fantatra mazavatra eto ny antoloza. Mbola eny anivon'ny BC atao famitorana raha teo ny mpamily araka ny fanazavana azo. Nanamafy ankilany teo anivon'ny Jirama fa mavesatra ny fahavoazana vokatra ny fifandonana. Ankoatra ny andrin-jiro sy ny kojakoja izay mananika ny 3 tapitrisa ariary. Vola be ny tokony ampidiry ny Jirama nandritra ny orana tapahany herinaratra ka takiana trany ny fahamelony rehetra anatin'izay. 7 isanjaton'ny asa ankehitriny no efa vita mahakasika ny fanamboarana lalana rokady avaritra Tsinanana sy Tsinanana izay mampifandray ny RN2, RN3, RN4 ary RN7. Ny farana tamin'ity androany ity ny fanatanterana ny planche DC Abraham Randriamanana.
dingana mamarana ny fanamboarana ny lalana rokady avaratra Atsinanana sy Atsinanana mampifandray ny RN2, RN3, RN4 ary ny RN7 ny fametrahana ny couche de roulement. Ny farana androany ny fanatanterahana ireo planche d'essai miisa 4 momba izany. Endrasana afaka herinandro ny valiny mikasika ity andrana ity. Ao aorian'izay kosa no irosona amin'ny fandrakofana ny lalana rehetra raha ny fanazavana. Zany hoe ny firafitry ity lalana ity zany dia misy aloha zany ny couche de fondation tany amin'ny grave concassé, dia aveo nanao couche de base grave bitume ary farany zany ty revêtement ty béton bitumineux izy ty 014 arak'izay filazaiko. Rehefa manatanteraka le asa tahaka itony moa ny planche d'essai zany mialohan'ny anatanterahana an'ilay couche manontolo eo amin'ny lalana rehetra no manao an'ity planche d'essai ty. Amin'ireo andran'ireo zany misy karazany 4 amin'ny fitotoana ilay couche de roulement na ny compactagen'ilay izy. Dia zay tsara amin'ireo mamaly ny spécification technique ambaran'ny marché no ho tanterahana amin'izy rehetra rehefa aveo. Miroso araka ny tokony ho izy ny asa fanamboarana ny lalana rokady avaratra Atsinanana sy Atsinanana raha ny nambaran'ny tompon'andraikitra. Vinavinaina ho vita ny volana aogositra amin'ity taona ity ny asa rehetra. 7 isan-jato ny asa vita amintsika miresaka izao. Eo ny lalana, eo ny équipement maro isan-karazany, ny tahaka an'ireny candelabra na ny jiro efa mipetraka daholo izy rehetra. Eo ihany koa ny abribus efa akaiko vita ihany koa izy rehetra. Dia ty couche de revêtement ty zany sisa no somary mbola elaela. Raha ny vinavina eo amin'ny planine na ny fanatanterahana ny asa zany tokotokony ho any amin'ny 15 ny volana aogositra any izy no vita. Kanefa moa raha izao fandroson'ny asa zao raha atao hoe tsara ny andro tahaka zao iainantsika zao zany dia tokony vita alohan'ny faran'ny volana jonany ny asa manontolo. Ankoatra izay, manentana ireo mponina voakasiky ny tetikasa hikarakara ny antotan-taratasy mazava ny tompon'andraikitra amin'ny fanoherana azy ireo. Ho fametrahana vahaolana maharitra amin'ny tsy fanjarian-tsakafo any atsimon'ny nosy ny tanterahana androany fanaovatsy ny fiara-miasa eo amin'ny ministeran'ny mponina sy ny CRS izay vatsiny USAID vola izay mitetina hatrany amin'ny 5.7 tapitrisa $. Gaetan Andriatsila. Ny distrika Nampany ao amin'ny faritra Atsimo-Andrefana sy ny distrikan'ny Belo sy Tsiombe ao amin'ny faritra Androy no isitraka ny tetikasa maharo izay vatsiny USAID vola hatrany amin'ny 5.7 tapitrisa $. Haritra 5 taona ny tetikasa, kaponina manodidina ny 8.707 alina sy 2 hetsy. Amina tokantrano misy 8.705 alina, ao anaty fokotany misy 2.700, amina komunina misy 20, amin'ireo distrika telo ireo no isitraka ny tetikasa. Ankoatra ny fanomezana sakafo ao anatin'ny foiezaka, omena fiofanana ireo vehivavy mitondra voka sy mampinono, omena fiofanana ihany koa ireo mpamboly sy mpiompy ary mpanjono. Mandray anjara hafanamorana ny fantanterahana n'io tetikasa io. No ihany koa miara-miasa amin'ny CRS mijery ny olona tokony isitraka fa indrindrandrindra izay marefa amin'izany tetikasa izany. Ny tanjona eto dia hampanao formation na amin'ny agriculture zany, na amin'ny pêche zany, na amin'ny sisika. No ihany koa misy ny fizarana vivre. Izany hoe ty tetikasa ty misy ny foezaka, misy ny ihany koa ny lavitrezaka. Asa foezaka zary lasa vonjy-tavanandro no nisy tany Atsimon'ny Nosy hatrizay. Izany hoe tetikasa maharitra 3 na 4 bolana. Amin'ity tetikasa maharo ity, ezahana ny anolorana vahaolana maharitra ho an'ny mponina. Antony nanaovana ny tetikasa ho 5 taona. En coordination avec le gouvernement. Ho hita eo ny fiara-miasa amin'ny gouvernement amaritana izay tokony hotohizana. Ina no vita ao anatin'izay 5 taona izay. Ny ampatsiay fa tetikasa ho an'ny ameana ireo tetikasa misy tany Atsimo hatrizay. Iray taona na 4 bolana raha toka nisy ny ahitany. Fa izay dia resy lahatra fa zava-dehibe ny tetikasa maharitra ahafahana mametraka ny fampandrosoana maharitra any Atsimo. Plus durable à nouveau de suite. Isy mandritra ny fotoana iasan'ny tetikasa ny fizarana sakafo, file ho an'ireo mpanjono, akoho manatody lava,
omby, ondry sy osy ary masomboly. Ny anatsara ny fiainan'ny mponina voakasiky ny tetikasa no tanjony. Asiana fanavaozana ifanaraka amin'ny fiovaovan'ny toetry ny andro ny masomboly eo amin'ny tontolon'ny fambolena vary eto Madagasikara. Masomboly voafatana no ampiasaina amin'ny zany fiona saina. Lavitra ny ezaka ho an'i Madagasikara amin'ny fampitomboana ny vokabary isan'ny hektara. Ny 700,000 tantsaha mbola manao ny fambolena nentim-paharazana sy masomboly mahazatra izay ny ankamaroany tsy mahavita taona. Manoloana izany asim-panavaozana ny masomboly eo anivon'ny ministera ny fambolena ny fiompiana ary ny jono na mbola lavitra aza ny ezaka. Efa manana ny ohatrany karazam-bary tsika zao afaka misedra ny fivoavan'ny toetrandro kely tsingerika ny resaka famokarana ny semence na ny masomboly eto toerana dia tena mbola tsy ampy amintsika amin'ny teny zao. Raha ny tena izy zany tokony hoe isa-taona ny farafakely ny 300,000 ny tany famokaram-bary eto Madagasikara dia tokony mampiasa isa-taona zany ary manova an'ilay masomboly ary mampiasa masomboly no hatsaraina. Amin'izao fotoana izao tsika latsaka ny 100,000 zany tena kely dia kely zany. Amin'ny firenena lehibe mpamokabary anie tena isan'ny paikady lehibe ho anazy io fa misy antony betsaka mahatonga anazy mbola tsy tratritsika izay. Tsy ho atao mamaim-poana izay masomboly izay raha ny fanazavana fa isy ny paikady anampina ireo tantsainy fotony amin'ny fitsinjarana izany. Eto amintsika aloha ilay fomba fiasa hoe omena fotsiny le bojo fa mila mandray andraikitra zany sy mandray anjara. Ny afaka atao amin'ny fanjakana dia ny hoe fanamorana ny fahazahoana azy eny am-panombohana ny tompambolena fa tsy maintsy kosany mamerina ny vitiny ianao zany mba hahafahana manohy azy indray satria raha ataontsika bojo zany dia lany iny dia aveo dia inona ny atao amin'ny manaraka zany. Dia zay zany misy fanentanana sy fampahafantarana amin'ny professionnalisme zany kokoa hoe ny anam-pamokarana dia anam-pamokarana izay mila misy fotoana tsy maintsy avaozina ary mila manova ihany koa tsika ny fomba famokarana eto amintsika. No tanterahana androany teny Andrenarivo ny atrikasa ho fanavaozana ny paikady nasionaly ho fampiroboroboana ny vokabary eto Madagasikara na ny SNDR. Lafa mavaoafa kosa indray dia ny fanadadiana no hamaritra na anafoanana na tsy ny tanàna ny trangana famonoana zandary tao Besakay ho ny General Valmanina Richard tamin'ity androany ity. Olona 12 no voasambotra hatreto mahakasika izay raharaha izay iona saina. Tsy mbola tonga amin'ny fanafoanana ny tanàna namparim-bola na commune Besakay district Ambatondrazaka izay tanàna nitrangana famonoana zandary ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao fa miandry ny valany fanadihadiana ho ny sekretera-panjakana miatidina ny zandarimariam-pirenena androany ary miankana amin'izay no andraisana ny fanapa-kevitra. Dia mbola ho amarinina zany hoe tena tompon'le tanàna marina very zareo tompon'le tany marina zareo fa ny zava-misy mipetraka teo amin'le toerana izy dia nanimba ala. Dia raha ho avy ny fotoana hoe tsy ara-dalàna le hipetrahany eo tsy mety amin'ny ministère ny environnement le hipetrahany eo dia misy zany lalana andehanana makany fa diso daholo reny resahana reny hoe andeha hitrandraka ao ny fanjakana fa misy arena-kibon'ny tany ao raha misy arena-kibon'ny tany tsy efa ela be izy ve nitrandraka atao ara-dalàna sa tsy ara-dalàna tompon'ny tany ve sa tsy tompon'ny tany mipetraka fotsiny amin'le tany tonga dia manao bodingerina mipetraka ao izy ve sa ahoana. Dia arakarak'izay no hijerevana an'le izy rehefa avy eo raha tompon'ny tany ara-dalàna moa izy manana titre ara-dalàna avelan'ny ministère ny environnement mipetraka ao izy zay tsy zay manisy olona zany mihitsy. Hatreto tsy mbola tratra ilay lehilahy namono ilay zandary. Dia 12 zany no atao famotorana. Ao anatin'ireo 12 ireo misy le hitanareo amin'ny sary nge tonga dia tazany hoe ry olo ry nanatrika teo ry olo ry zao fa le tena nikapoka zany aloha mbola hitadiavana fa ny dadany reny ny rainy reny no efa voatazona ao zany atao ankety. Dia ao anatin'le olona koa zany ankoatran'izay nandray anjara tamin'ny fikapohana dia ao anatiny koa le olona nanao fanentanana atao hoe incitation à la haine ny fiteny azy amin'ny teny frantsay tamin'ny Facebook. Tsy aivona ny alarobia 20 volana janoary lasa teo no nisy nitranga tao amparim-bola na commune Besakay district Ambatondrazaka izay nahafatesana zandary iray namitahiraka mahakasika ny fiarovana ny ala izay novonoina zazamena ankehitriny mitoy ny fanadihadiana sy ny fikarohana ny tompon'antoka.
tsy ampy ny tatitra mahakasika ny fitantanana ireo fanampiana azo an'ny Madagasikara nandritra ny valinaretina Covid-19 raha ny fanambarana izay navoaka ny FFKM ny alahady lasa teo. Manoloan'izany dia miantso ny tompona andraikitra andalina kokoa ny tatitra momba izany izy ireo. Abrahama Randriamana. Teboka nivoatra nandritra ny fanambarana navoaka ny teo anivon'ny FFKM na ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara ny alahady lasa teo ny mikasika ny fitantanana ireo fanampiana nandritra ny valinaretina Covid-19 teraka fifandrafiana eo amin'ny fiarahamonina ny tsy fahampian'ny tatitra navoaka raha ny nambaran'izy ireo. Manoloan'izany miantso amin'ny anaovana fandalinana vaovao momba ny fitantanana ny fahasalamana ny FFKM mikasika ny Keriany Atsimo manendana ny rehetra ifanometanana amin'ny fanamaevanana ny fahoriana mianjady amin'ireo vahoaka ny antoerana ny fiombonan'ny fiangonana kristiana eto Madagasikara. Manao antsoavy ihany koa ity farany amin'ny fanavaozana ny politika mpanjakana mikasika ireo sehatra samihafa amin'ny fisitrahan'ny malagasy ny arena misy eto Madagasikara. Tsara kosa ny vokatra ho an'ny foibe paritra ny Etra Anosy sy Androy nandritra ny taona 2024. Ho amin'ity taona 2024 ity kosa indray dia ampitomboana nisan'ny mpandoa Etra eny an-toerana Gaëtan Andriatsilava. Nateo aza ny zava-nisy ny aina teto amin'ny firenena nandritra iny taona 2024 iny, tsara ny vokatra ho an'ny foibe paritra ny Etra ho Anosy sy Androy. Ny raika amin'ny fitopolo isanjato ny Etra tokony nampidirina ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ny taona 2024 no tafiditra. Dia azo lazaina hoe tsara ihany ny vokatra tamin'ny taona lasa satria manodidididina ny raika amin'ny fitopolo, roa amin'ny fitopolo isanjato teo ny vokatra amin'ny ankapobeny. Mikasika ny lalàna ankapobeny mifehy ny teti-bola raika amin'ny roapolo sy roa arivo. Ny horesahako eto angamba dia mikasika ny Hetra manokana. Amin'ny ankapobeny dia mitsinjo hatrany ny fanjakana. Ny ventiny ngezabe amin'izany dia ilay atao hoe formalisation des secteurs informels satria raha mitsapa zany eto Madagasikara mbola maro informel dia manentana hatrany zany ny fanjakana amin'ny fomba rehetra, ny amin'ny fanalefahany, ny amin'ny fikarakarana an'izay resaka formalisation. Manarak'izay koa na dia eo araha zay fanjakana koa zany manalefaka n'ilay fomba fandoavan'ny olona ny Hetra dia miverina indray ilay acompte 5 pour 1000 amin'ny enregistrement an'ireo contrat sy convention izay mandalo aty amin'ny centre fiscal zany. Ho fanatsarana ny fampidiran-ketra sy ho fitsinjovana ireo mpandoa Hetra ho an'ny taona 2024 ampitomboina ny isan'ireo mpandoa Hetra amin'ny alalan'ny fanamorana ny fampidirana ireo tsy ara-dalàna hiditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna. Tonga eto amin'ny fotoana ny dokavarotra isika aorianan'izay ataontsika mahakasiky ny toetry ny andro amin'ny izao fotoana izao. Eo ihany koa ny trangam-piarahamonina any Amboasarigara andrefa fevrier. La Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Le record du monde de traction a été réalisé en 24 heures. D'autres courent les 24 heures du Mans, d'autres regardent 24 heures chrono. Une story publiée sur Facebook dure 24 heures. Et ton data est utilisable 24 heures sur 24 sur l'offre Telmanet. Tape vite le dièse 322 dièse ou achète ton 9 via Mvool et gagne un bonus data de 20%. Moi, j'ai ma passion. En tant qu'étudiante, étudier à distance me permet aussi de réaliser d'autres activités. En termes de qualité ou de professionnalisme, je mise pour le CNAM. Nos diplômes sont sanctionnés par un diplôme d'État français de renommée internationale et est reconnu par la fonction publique. Je confirme les propos de notre administrateur général. Nos diplômés, nos ingénieurs occupent des situations prestigieuses liées à leur formation d'excellence. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Grâce à un savoir-faire inégalé, Yoplait crée du bonheur à chaque instant. Yoplait, c'est des moments de complicité, des fous rires, plein de surprises, de la joie, de la gourmandise et de la générosité. Yoplait, de délicieux yaourts produits dans les normes de qualité internationale. Un maximum de saveur pour faire le plein de bonne humeur avec Yoplait yaourt blanc aromatisé, Yop ou panier. Yoplait,
goûtons la vie du bon côté. Yoplait. Miveneto amin'ny fampahalalam-baovao isika. Dia tohatra ny rotsakorana manerana ny faritra maro raha ny fanazavan'ny sampanam-pamantatry ny toetry ny andro. Antombony vonjy izay ataon'ny sampanam-pamonjy vonina eto Antananarivo. Nahitana fiakarana ihany koa ireo renirano manodidina n'Antananarivo ny raha nanefison. Miandrandra orana drano mandritra ity herinandro ity ny faritra maro manerana ny nosy raha ny mety toetry ny andro navoaka ny sampanam-pamantatra ny toetrandro androany. Manana andraikitra amin'ny vonjovona amin'izao vanim-potoana ny fahavaratra izao ny sampana mpamonjy. Nandritra ny rotsakorana ny sesy tao anatin'ny 2 andro, maro ny loza niseho toy ny fianjairan'ny azo sy ny fotsahan'ny tany. Ny intervention sapeur-pompier zany tao anatin'izay 2 andro zay dia misy daholo na ny firehetana na ny asa famonjena mifandaiky amin'ny faratsian'ny toetrandro. Ny naharitra indrindra hatreto dia ny fanalana ny hazo tery amin'ny antanan-drano izay nahatsindry an'ilay fiarakodia ary nanakana ny lalana ifamoivoizan'ny rehetra. Ny asa rotana tao anatin'izay moa tsy misy moa ny asa famonjena moa fa ny rehefa ao anatin'ny orana ianao no manao ny asa famonjena manano sarotra ihany ny fitandremana ny sécurité na ho an'ny vonjena na ho an'ny mpamonjy. Tsikaritra ihany koa ny fiakaran'ny rano tamin'ny toerana maro toy ny teny Besarety sy Abehoririka. Raha ny fanazavan'ny talehan'ny Apipa androany, nahitana fiakarany kely ny renirano manodidina n'Antananarivo taorian'izay rotsakorana ny sesy izay. Renirano anankiroa no tenentsika ny fiakarany amin'izao fotoana izao, Ikopa sy Sisonde zany. Eo amin'ny renirano Ikopa telimita nisy fiakarany kely. Misy fiasarany kely ny avon'ny rano satria lasa eo amin'ny 2 metatra sy 40 izy amin'izao fotoana izao. Raha nisy rotsakorana tany 12.3 milimetatra. Eo anosy 100 raha tamin'ny herinandro izy latsaka be ambanin'ny ohatra faingo 5.30 tany ho any avon'ny rano moins 0.35. Amin'izao fotoana izao izy fa mba miakatra kely fa mbola moins ihany nefa moins 0.20 any ho any. Ho an'ny Sisonde ampita tafika dia somary niakatra nahitana fiakarana kely ihany koa satria raha nanodidina moins 0.20 teo aloha dia niakatra kely moins 0.10 izy amin'izao. Nitondra fanazavana mahakasika ireo faritra iandraiketany ny talehan'ny Apipa ary nilaza fa mazaka tsara ny fivarianan'ny rano ireo lakan-drano amin'izao fotoana. Ny faritra izay iandraiketanay moa zany dia manodidina indrindra ny tatatra telo lehibe izay manary sy ivarianan'ny rano maloto sy ranonorana eto Antananarivo. Reto avy izay canal Andretany, ny canal C3 ary ny canal GR. Canal GR izay manotraka tanimbary nefa rehefa amin'ny fotoana fahavaratra dia ivarianan'ny rano raha teo ihany koa manampy amin'ny fivarianan'ny rano. Ho an'ny canal Andretany sy ny canal C3 iva dia iva ny rano amin'izao fotoana izao ary afaka indrindra mitondra ny rano ivarianan'ny rano rehetra zany mandeha makany Ikopa varany Bevomanga takan'izay ihany koa ny canal GR. Androany fiaravaventy iray feno tany no nanao lozam-pifamoivoizana teny Anosibe. Raha ny fanazavana ireo tompon'andraikitra teny an-toerana, nikasany hanao fanotorana tany izy ireo izao niaran-doza izao. Tsy hita teny an-toerana ny mpamily sy ny tompon'ny tany nandritra ny fandalovana teny an-toerana. Tontolon'ny fahasalamana kosa indray dia areti-tratra sy tenda ary koa ka no isan'ny mpahazony olona ankehitriny amin'ny ankabehany ny fisian'ny tsimok'aretina sy bakteria ao anaty fitaovam-pisefona no isan'ny mahatonga izany raha nambaran'ny Tsabo Abrahaman'Andriamana. Aretina mpahazony olona ary isan'ireo soritra aretina hita amin'ny mararin'ny Covid-19 ny kohaka. Ny fisian'ny mikroba ao amin'ny tenda sy ny fitaovam-pisefona amin'ny ankapobeny no isan'ny miteraka ny fisian'ity aretina ity raha ny fanazavana. Raha ny vomitratra zany dia misy ny aretina vamoana virus. Ao ny gripa, ao koa zany coronavirus misy tsika teo le gripa miseho amintsika ireny. Ao indray zany ny avy amina hoe bakteria tuberculose zany ohatra. Ilay koa kohaka allergie fotsiny
zany hoe mety misy fofona tsy zakanao anankiray a mety mandomando koa ny trano a maimbolao dia mampikokoaka ohatra na mety vovoka fotsiny na setroka dia mampikoaka ny olona. Isan'ireo aretina mora mifindra amin'ny alalan'ny fifamokasoana ny kohaka. Zava-dehibe ny fitsaboana ity aretina ity isoroana ny fivadian'izany ho aretina hafa. Raha vao mikoaka zany a dia ala foana misy dokotera satria malalaka be le antony mahatonga le kohaka dia miovaova be koa arakarak'izay antony izay koa ny fitsaboana ilay olona. Manentana ny rehetra hitandrina sy ho mailo mikasika ny aretin'ny kohaka ny tompona andraikitra ankehitriny manoloana ny fiovaovan'ny toetrandro sy ny fisiany ny valinaretina Covid-19. Zanakazo 10 alina fototra no voavoly nandritra ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny taom-pambolekazo tao iosy resy lahatra ny rehetra fa zava-dehibe ny fambolekazo manoloana izao tsy fampin'ny rotsakorana izao Gaëtan Andriatsila. Teny Adoma ao amin'ny commune ambanivohitra Ambiany natomboka ny taom-pambolekazo aty amin'ny faritra Yorombe ny 20 janoary 2024 lasa teo izay nokarakarainy ny fitalevam-paritra ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Maro ny olona tonga namaly ny antso ka karazan-kazo 10 alina fototra nahitana kininim-boasary, akasia, zakarandasy sy ny maro hafa no voavoly tamina velaran-tany 20 hektara. Samy nilaza ny mahazava-dehibe ny fambolekazo manoloana izao tsy fampiny rotsakorana izao ireo rehetra ny fandimby nandray fitenenana nandritra ny lanonana no tanterahana. Ankoatra ny tao iosy na voavoly zanakazo 2 alina fototra ihany koa ny tany amin'ny distrika ny Vohibe ary 2 alina fototra ny tany Akora. Fanomboana ihany zao entanina ny tsirairay na nisa tokantrano na nisa pikambanana sy ny maro hafa anoy ny fambolekazo. Ho an'ny faritra Yorombe manokana mbola misy zanakazo 10 hetsy fototra ho zaraina maimaimpona ao amin'ny fitalevam-paritra ny tontolo iainana ao an-toerana. Nanambara ny tompona andraikitra fa tsy maintsy hisy ny fanaraha-maso sy ny fikarakarana ireo azo novolena ahafana mahita vokatra afaka 10 na 10 taona any aoriana. Hoentitra ihany koa ny fampiarana sazy ho an'ireo sarona mandoro tanety sy manimba ny tontolo iainana amin'ny fanapahana ny ala. Manana anjara toerana lehibe amin'ny fanabeazana ny tanora ireo zokiola izay mivondrona ao anatin'ny fikambanana iray ao Sambava ao. Isan'ireo taranja ampianarin'izy ireo ny kabary sy ny fomba mampanao ny tolo teo aloha. Gaëtan Andriatsila. Ity no ivitoerana ifaneraseran'ireo zokiolona ao amin'ny faritra Sava na mpamono Sava. Mivondrona ao anaty fikambanana izy ireo ary mifampitaiza sy mifanohana. Misy ny fianarana zaitra ary isaky ny sabotsy dia afaka manara-baovao amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Amin'izao fotoana, nijoro mpampianatra ny tanora izy ireo ary tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina intsony. Mifampitaiza amin'ny kabary sy ny fomban-drazana izay fanao ny taolo taloha ihany koa izy ireo ka mampita izany amin'ireo zanaka aty aoriana. Tanjonay zany mba ireo tanora ireo dia efa lasa loatra amin'ny zavatra tsy mety na amin'ny filaminana zany na amin'ny raran'ny fahasalamana na ny raran'ny fagnajana na ny fitadiavana ny rary sy ny hitsiny any amin'ny fiainana jiaby ato amin'ny faritra misy zahay. Ka anjaranay zay antitra zao a no mampianatra zareo ireo a magnano fivoriana zay ato amin'ny toetrandro ity. Nisy ny fanolorana fanomezana azy ireo ka ray aman-dreny misy saronjato no nitolorana vary, menaka sy akoho. Nahazo mady, nahazo vary, nahazo menaka. Sotra Ny fangatahana nataon'ny filohan'ny fikambanana dia ny azon'izy ireo mpitsabo hitay azy ireo raha sendra misy ny tsy fahasalamana. Ny voalohan'ny volana Oktobra 2024 tsy ahivona no nametrahana ity ivitoerana natao ifaneraseran'ireo zokiolona eto Sambava ity. Trangam-piarahamonina kosa indray dia tratiaky ny mpitandro ny filaminana omaly tao Amboasarigara. Ireo olona miisa 7 niaraka tamin'ny toaka gasy 20 zerikanina nigazana avy hatrany ireo entana ary voatazana izy 4 amin'ny rahalahy. Henri Florian. Olona miisa 7 no voasambotry ny mpitandro filaminana tao Amboasarigara omaly alatsinainy niaraka tamin'ny toaka gasy 20 zerikanina. Notazomina avy hatrany ireo toaka gasy ireo sy izy 4 amin'ny rahalahy. Efa lasa fivelomana fanao ny ankamaroan'ny malagasy ny fivarotana sy ny fanamboarana toaka gasy izay mbola faritana hatrana ao anatin'ny sehatry ny tsy ara-dalàna ny fandraharahana momba ity vokatra ity. Tamin'ny firesahana ny toaka gasy teny anivony antenimieram-pirenena ny Tondas, maro ireo olona efa velom-panantenana fa isokatra ho an'ny ara-dalàna amin'izay ity sehatry ny toaka gasy ity nefa tao nijanona indray ny adevitra makasika izany. Raha ny zava-misy eny anivony fiarahamonina no dinihana. Misy hatrany ny toaka gasy
ka eo ny tokony andraisana fanapahan-kevitra mifandraika amin'ny tombontsoan'ny firenena. Mahakasika zao zany sécurité mobile ny antso atety amin'ny brigade Ambosarigara fa misy zaza tovolahy efa da zany avy any amin'ny commune Firenena mitora Kibota ka feno tokagasy anatin'ny Kibota io ka iazo ny RN 44 zany rehefa nahazo information zany zay dia naniraka ny élément zany ka tratra teo agnelanelany fokotany Ambobola sy Analabe zany io tokagasy io ka io re tokagasy re dia matratra 320 litres zany ny afitra kely tena tsipa ngamba hoe ny olo zany mihevitra fa hoe rehefa nisy fangatana nataony solombavavahoaka dia everindreo fa hoe mbola efa manan-kera ny fangatana zay amin'ny resaka tokagasy ka eto zany zay milaza fa mbola tsy misy lalàna milaza fa libre ny fanamboarana ny tokagasy raha mitapitanana ny Ambosary sy any amin'ny Ambanivolo indrindra amin'ny commune manodidina lazaina milamina amin'ny ankapobeny zany hoe tsy nisy alatromby tsy nisy resaka fanafiana fa milamina amin'ny ankapobeny. Ratsahivina efa noloniny teo anivony anteny miram-pirenena ny Tondas naritra ny fitoam-pivorian'izy ireo ny lalàna amin'ny feny tokagasy eto Madagasikara. Na teo aza ny fandanin'ny soloavambahoaka izany tsy mbola manan-kery eto amintsika io lalàna io raha tsy lany eo anivony anteny Merandolo. Andrasana araka izany ny mety ho fandanin'ny anteny Merandolo mahakasika ity lalàna amin'ny feny tokagasy ity. Ampiratina eny amin'ny avenue de l'Indépendance Analakely mandritra ny 3 andro ny zavanena ny firenena sy ny fiatrehana ny valinaretina Covid-19 mandidina ny 100 ireo sary ampiratina raha ny fanazavana azo ny alarana avy. Manodidina ny 100 isa ireo sary ampiratina eny Analakely mahakasika ny valanaretina Covid-19 rakitsary izay mirakitra ny fioboana sy ny fandalovana ny valanaretina nanetrana ny nosy. Asa tanan'olona eo amin'ny 120 no ampiratina eny an-toerana raha ny fanazavana. Tanjona napetraka ny ampahafantarana ny zavatra nolalovan'ny firenena tamin'ny fiatrehana ny valanaretina. Zany fampiratina fampisehoana zany tsy hoe fampisehoana fotsiny amin'ny sanganasan'ny artista zany fa fampitana koa message hoe ohatran'izao zavatra misy teto amintsika zany hoe mianjata teto amintsika hoe nisy zany confinement zany na nangadiady ny toerana tsisy olona ny fitaterana tsy nisy afa-tsy taxi hatramy bisikileta sy ny posiposy ara iny dia sarety ara atao fitaterana entana tsisy afaka mivoaka ohatrohatra zay zany ny zavatra message napetraka dia hoe fametrahana koa zany hoe reto le fepetra zany tokony ho raisina zany misy raha barrière sy ny karazany ny elanelana. Nanomboka androany ny hetsika ary efa nasarika mpijery maro indrindra ireo mpandihy eny Analakely. Tena dia fampianarana le olona zany zay fotsiny ahafantarana azy hoe mahafinaritra aloha amin'ny ankapobeny. Nasa no miasa io dia mandary kely fotsiny aloha mbo mijery amin'ilay izy nahita listy mety mahafinaritra zay dia nafinaritra zay nahita listy dia misy ianarana zany izy fampianarana zany ohatra manaova arivava fotsiny dia mahita mety zany izy. Raha ny fanazavan'ireo mpikarakara, ny volana febroary ho avy izao no hanao ny fampiratina any amin'ny faritra Boeny indray izy ireo, ary any amin'ny sekoly no hanaovana ny fampiratina sy ny fanentanana. Ratsahivina ny 12 hatramin'ny 17 novambra 2020 no efa nisy ny fampiratina ny festival Sarinao teto Antananarivo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia nisehoana korotana indray atao Pays-Bas mahakasika ny fepetrany Covid-19. Olona 70 farafakely no voasambotra nandritra ny fihetsiketsehana fanadena. Taoriny ny fifandonana mahery vaika niseho tany amin'ny tanàna maro tany Nederland izay fihetsiketsehana ataon'ireo vahoaka ho fanoherina ny tsy fahafana mivoaka manomboka amin'ny 7 alina ka hatramin'ny 4 sasany maraina. Ny amafy ary tanàna maro no nanohy izany fihetsiketsehana izany tany an-toerana hatramin'ny ity androany ity. Nirongatra mafy ny korontany eo amin'ny fifanandrina ny mpanao fihetsiketsehana sy ny polisy. Mitoy ihany koa ny fanimbana orinasa maro samihafa. Io fahatezerana io izay vokatry ny tsy fahazona miveziveza amin'ny alina napetraka tany Pays-Bas ny farany herinandro teo. Voalohany tao amin'ny firenena hatramin'ny hafarany ady lehibe faharoa
no nisiany couvre-feu indray tany an-toerana. Olona 7 no voasambotra androany. Ankilany, nanambara ireo ben'ny tanàna amin'ny tanàna maro manerana ny firenena fa handray fepetra maika sy enitra izy ireo mba hifezina sy hisoroana ny mety korontana hafa teraka izany. Ny any Rotterdam manokana ohatra, namoaka didim-panjakana nanome alalan'ny polisy sambotombo ny fisamborana izy ireo. Efa ny alina talohan'io ihany, dia efa nosamborin'ny polisy tany an-toerana ny olona 59 tamin'ny fikomiana tahaka izany tany amin'ny tanàna maro. Ny Prime Ministre Mark Rutte dia nanameloka ny herisetra sy eloka behivava mahakasika ny fandrobana sy ny fihetsiketsena ataon'ireo vahoaka any an-toerana. Nanamafy ireo vahoaka fa tsy hijanona amin'ny fihetsiketsena izay ataony amin'izao fotoana izao, vokatry ny tsy fankasitrahany ireo fepetra noraisina mahakasika ny fisian'ny couvre-feu izao. Dia indray mamarina vaovao tamin'ity androany ity hankasitrahana ianao nanaraka izany mandro soa sy nadaholo tompoko. Les inscriptions pour la rentrée du second semestre sont ouvertes. Rapprochez-vous du CNAM Madagascar. Apprendre au CNAM change votre vie. Yes, oui CNAM. Vous a présenté Ni Vavo. La 4G Patelma vous a présenté Ni Vavo.